Am fofeno aravogna no agnanaovako mbala tsara antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity fampahalalam-baovao ity. Ny hanomboantsika vaovao dia ny fametrahana ny talem-patra ny fahasalamam-bahoaka vaovao Dr Volazandry Priscilla omaly tao amin'ny SRB Service Région des Budgets izay nisolan'ny Dr Laetitia Asmine Lydia izay voatenda ankehitriny ho sekretera général ny ministera. Efa nadigny 2 volana zay izy no nisahagna io toeragna io ho mpisolo toeragna vonjy-maika. Mazava ho azy fa tsy vahiny aminazy ny asa makasiky ny fahasalamam-bahoaka zegny satria efa taogno maro izy tagnatin'io asa io. Nagnamafy zegny ny sekretera général ny ministera omaly tamin'ny kabary izay nataony. Mangataka hatrany izy ny fitohizana ny fiarah-miasa sy fiarah-mientagna avy amin'ny mpiara-miasa rehetra ho amin'ny fahasalamana ny mpitondra fanjakana izay efa nisy teo aloha araka ny nambarany Dr Volazandry Priscilla mba ahatratraragna ny laharam-pamegna izay napetraka ny ministeran'ny fahasalamagna dia ny hoe fahasalamagna ho an'ny sokajy ny taogno tsy ankanavaka. Fahasalamagna magnantoko ny vahoaka ho hiatrany ho izy tamin'ny kabary izay nataony. Ary magnamafy hatrany ny fiarah-miasa zay efa nataonareo ianareo rehetra mpitondra fanjakana, ianareo rehetra mpiara-manombo nantoka itsika mpiara-miasa amin'ny STD ny mpiasa amin'ny fahasalamagna dia magnamafy hatrany ny fiarah-miasa sy fiarah-mientagna dia mangataka hatrany ny tohizana zany fiarah-miasa sy fiarah-mientagna zay mba hoentigny indrindra araka volin'i madame SG teo ny laharam-pahamegna ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia ny hoe fahasalamana ho an'olo rehetra tsy agnavahana sokajy sy taona, fahasalamana magnatona vahoaka dia anatanteraka izay atsika ato amin'ny faritra diana anohy ilay efa natao teo ary ny tsara efa natao tohizantsika ary koa agnatsara hatranatrany ahafahantsika namory ireo taremin'ny sampandraharaha-mpanjakana STD omaly ny gouvernora Daoud Arona Marisk tao amin'ny Hôtel de la Poste. Natao io fivoriagna io mba andaminagna sy anatsaragna ny fomba fiarah-miasa eo amin'ny faritra Diana sy misy eo amin'ireo solon-tenan'ny ministera isan-tsokajiny ato amin'ny faritra satria maro ireo asa ataon'ny STD ato agnatin'ny faritra nefa tsy an'ny gouvernora akory izany. Ka tapaka tamin'izay fa isy ny fivoriagna isaka ny 2 volana ho tanterahiny ny STD jiaby mba ampisy ny fifagnantonana sy fifandraisagna misimisy kokoa eo amin'ny setra ny asa ary ankamora ny fagnanaovagna tatitra amin'ireo asa vita sy ny mbola ho tanterahina. Nisy koa ny fampahafantaragna ny andraikitry ny gouvernora ato agnatin'ny faritry mikasiky ireo sampandraharaha-mpanjakana araka ny didim-panjakana 2019-166. Hiditra amin'ny vaovao makasiky ny Université d'Antsiranana atsika jeodia. Nanomboka tamin'ny lundi 28 mars ny propagande ny candidat izay nilatsaka ho fidiagna ho filoha hitondra ny Université d'Antsiranana ka miafara amin'ny talata 5 avrily ho avy jeudi izegny. Ny 7 avrily ao amin'ny amphi polytechnique manomboka amin'ny 7 ora jusqu'à midi no agnanaovagna izegny fifidianagna zegny. Ireo mpifidy dia ny mpampianatra sy ireo mpandraharaha jiaby. Ny candidat dia misy anankiroa amin'io fotoagna io dia ny Dr HDR Jean-Marie Hervé Rasoamparina sy professeur Colbrion. Miavaka tsy toy ny mazatra ny fifidianagna amin'ity dieny araiky ity satria natao andro araiky fo zegny ny fifidianagna jiaby na ny filohan'ny université zegny na ny doyen na ny directeur na ny chef de mention zegny. Niantso ny journaliste ny mpanao gazety
Ny candidat Dr HDR Jean-Marie Elvira Soamparigny omaly 30 mars tao amin'ny université. Dia nagnano fagnambaragna magnaraka reto izy. Fagnampidianagna ny asigny sy ny lanja ny mpampianatra sy ny mpiara-miasa ary ny fiarahamonigny eo agnivon'ny Université d'Antsiranana. Omegna formation ny mpandraharaha izay miasa amin'izegny université izegny. Atambatra ho direction araiky ny momba fitantagnana ny mpiasa na ny mpampianatra zegny na ny mpandraharaha. Makasiky ny vie sociale dia ametraka ny fiara-miasa miaraka amin'ny faculté de médecine mba hisian'ny fahasalamana tsara eo agnivon'ny université. Omegna lanja ny professeur mpikaroka rehetra ary ny farany mba hisian'ny bonne gouvernance mandritra ny telotaogno itondrany. Hoy ny Dr HDR Jean-Marie Rasoamparigny, tsy ho hisy ny fagnavagna amin'ny mpiara-miasa mba ho tanteraka ny teny entiny nandritra io fivoregnany hoe agnatsara miaraka zio ty. Zegny hoe tsy hisy atakandro amin'izegny fagnatsaragna université-ny Antsiranana izay. Notondregna manokana fa tsy azo ataony magnano procréation araka ny loi organique 2018-088 article 148 milaza fa ny fifidianana dia personnel. Ny Antsiranana ihany ny fionagna ny arasagna tamin'ireo mpandraharaha université sy ny gouverneur ny faritra Diana omaly 30 mars 2022 tao amin'ny résidence de la région. Ny antony ty fionagna ity dia ny mba izahavagna vahaolagna mikasiky ny fahatapan'ny karaman'ireo mpandraharaha ao amin'ny université. Manay tapaka tamin'ny février. Les 5 universitaires ka Madagascar sy les 3 ISTR ka Madagascar tsisy tapaka. De le itovizanay tantagna amindreo io fo zegny itovizanay raha takenay eto io. Mazava fa salaire imposable. Zay kosa tsy andeha hiady hoe tsy andoahetra amin'ny karamanay. Fa ataova raha mitovy tantagna. Fa tsotsika miova mahay mikonto loatra fa imponay kosa tsy tokony andeha 80 000 ariary, 120 000 ariary, 600 000 ariary. De mitaky zay fagnefany ekarany karama zay zegny avetsika eto io. Fôtony misy taratasy efa napetrakanay agny préavis de grève 72 heures zay tampitra tamin'ny vendredi zay le tsy tidrika mikorontagny. Efendro ekarany un mois io de vita. Zay efa tsy hitako hoe 2020-2021 tsy hitanay master loatagny. Fa ty le tranga hitanay tamin'ny mois de janvier février ty fo zay izora takenay de nefa. Mitaky ny ekarany karama sy ny fitoviandreo amin'ny université hafa ireto mpandraharaha ireto. Tena mafa amindreo ny zavatra mandalo hoy nambaran'ny solotegna ny mpandraharaha tao amin'io fionagna io. Fontsika fa zay antreny izy ty zay marary tegna mialatsiny azafady. Mialatsiny zay fa marary zay io. Fa zonay koa tsy am'tegna de ty moramora ho itorasantena izy fa izy koa antena no von'ny dabeny ty marary. Tapitra ny vaovao tamin'ity andra niany itya bala makasitraka anao izay niaraka taminay teto isaka tamin'ny farany na magnasitran'ny obezara nanolotra ny vaovao anao teo egna dia magnano veloma samy tsara ny magnaraka indray veloma tompoko.